Vavakasika tompoko, tompo omeo anay ny fiadananao. Amen. Anjarantsika aniorak izy dia arak'izay hita ao amin'ny Jaona toko faharoapolo andininy faha raika amby roapolo. Jaona toko faharoapolo andininy faha raika amby roapolo. Jean chapitre 20 verset 21. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy raha niona voalohany tamin'ny mpianany tao aorian'ny fitsanganana. Fiadanana ho anareo, tahaka ny nanorahany iray aho no anirahako anareo kosa. Amen. En télé français, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Mangataka ny ankizy rehetra hitsangana eny am-pitoerana azafady. Miarabana anareo ankizy fa natratra ny Paska. Voalohantsika miona dia izay mahatonga miaraba mamerina indray ny fiarabana Paska anareo. Verina Jesosy nitsangana tamin'ny maty tokoa izy. Ny teny anjarantsika dia mikasika izany hoe fiadanana izany amin'ity an'ity. Inona moa izany hoe fiadanana? Fantatrareo ve dikan'izany hoe fiadanana? Iza mahafantatra, itsangana ny tanana izay mahafantatra hoe inona izany fiadanana. Ny hoe olona miadana ve dia ny olona iverina ohatra hoe ny olona manam-bola be ohatra. Ny olona manam-bola be ve dia olona miadana? Tsy ozy ianareo, tsy tokoa. Tsy ny olona manabe, ny olona manam-bola be akory ny miadana, na dia hoe afaka mividy zavatra isan-karazany azy izy. Afaka mividy izy trano, afaka mividy izy iPhone, afaka mividy izy jeu vidéo, sy ny sisa. Marobe ny zavatra azo ny vola vidiny. Dia nefa nolazainareo teo fa tsy ny olona manam-bola be nefany no olona miadana. Ce n'est pas ceux qui ont beaucoup de richesses qui ont la paix. La paix c'est quelque chose d'autre. Zavatra hafa mihitsy izany fiadanana izany, arak'izay ampianaran'i Jesosy antsika eto. Ny fiadanana dia avy amin'ny Jesosy. Avy amin'ny izy araka izy. Ny fiadanana dia avy amin'ny Jesosy. Izany hoe izay misy Jesosy dia misy fiadanana. La paix vient du Christ. Et là où se trouve Jésus, là se trouve également la paix. Jesosy mizara fiadanana ho antsika, omeny antsika izany fiadanana izany. Afaka mandray an'izany ve tsika raka izy? Haitsika ve ny mandray an'ny fiadanana? Ahoana ny ahafahantsika mandray ny fiadanana? Comment nous pouvons recevoir cette paix que Jésus apporte? Comment nous pouvons accueillir cette paix que Jésus nous donne? Amin'ny alalan'ny finoana. C'est au moyen de la foi. Amin'ny alalan'ny finoana no ahafahantsika mandray ny fiadanana entin'i Jesosy. Io dia tahaka amin'ny rivotra izay foantsika. Fantatrareo tsara fa mifoka oxygène tsika isan'andro. Rehefa mifoka oxygène tsika dia velona. Quand nous respirons de l'oxygène, la conséquence c'est que nous
vivons. Le fait qu'il y ait de l'oxygène fait qu'il y ait de la vie. Sans oxygène, sans vie. Tout ça, c'est mino à Jésus de manjaï fiadana. Il est de même pour la foi. Ceux qui reçoivent Jésus reçoivent la paix. C'est manjaï Jésus nous manana fiadana. Petraka ny fanontaniana rakizy nareo zany nafantatra hoe inona ny atao hoe tena fiadanana. Inona misy tao? Inona moa le fiadanana tao? Jesosy. Izay manana an Jesosy no manana fiadanana. Fantatra anao zany zao androany. Ny fanontaniana dia ity rakizy. Namanareo koa ve? Tianareo sa tsy tianareo? Iza nareo no tiany namana tsangano ny tanana izay tiany namany. Levez le doigt ceux qui aiment leurs amis, leurs copains. Dia manana andraikitra nareo mety Jesosy iraka nareo anio hoe ianareo koa dia mila mizara ny fiadanana amin'ny namanareo. Lazao anazy ho aminao any ny fiadanan'i Jesosy. Tahaka izay fataontsika ty amin'ny sekoly alahady. Lazao ny namanareo fa ho amin'izy ireo koa ny fiadanan'i Jesosy fa tsy ho antsika ihany. Fa ho amin'ny olona rehetra, ho amin'ny namantsika ihany koa. Dites-leur, dites à vos amis que la paix du Christ soit aussi avec eux, pas uniquement avec nous. Nous avons reçu la paix du Christ, à nous de donner cette paix autour de nous. Nous avons cette mission que Jésus nous confie, de donner la paix. Maintenant que nous savons ce qu'est la véritable paix. Zao sikarakizy dia izara ny fiadanan'i Jesosy amin'ny manodidina antsika. Manodidina antsika eto aloha dia avy eo any am-pianarana mizara manasa antsika ary izara ny fiadanan'i Jesosy manodidina antsika. Dao tompoko. Entoviko tahaka izay fampizarantsika ny fiadanan'i Jesosy tamin'ny manodidina antsika izay manomboka eto aloha eto Jerosalema dia manerana koa any Jodia sy Samaria, izany hoe any amin'ny toerana rehetra izay nametrahan'i Jesosy antsika. Any koa isika no tenen'i Jesosy irahany hoy izy hoe tahaka ny ranoray koa tahaka nanovalinday no anirahiko anareo koa. Dia ho faranantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny hira 3:30 andininy fahatelo 3:30 Cantique 163, le strophe 3. Et toi, vous antica, la Yeah.